Salegy, Salegaoe, Rebika, Trotrobe, Migodro, Ouadra, raha dia dia ireo no ny fandimbiasan'ireo vehivavy avy amin'ny distrika sivy eo amin'ny faritany Antsiranana na vehivavy ny Fitefa naseho nandritra ny fihaonana ara-piraisan-kina teto amin'ny PK0 Soarano, Masonjoany, Salovana, Randrana, isan-karazany izy teto, samy naneho ny mampiavaka azy ny faritry Sava sy Diana. Vary amin'ny voanio sy trondro nahandro tavaratra tamin'ny sakafo. Kolotsaina amantarana ny faritry iny avokoa ireo. Nambarany filoha mpitarika ny vehivavy Fitefa monina eto Antananarivo fa ny fanandratana ny kolotsaina fototry ny fiarahamonina ihany no fanohitra lehibe mampiainga ny fampandrosoana eo amin'ny firenena ka antony ny karakarana izao lanonana izao no sady fankalazana ihany koa ny fetin'ny vehivavy maneran-tany ka ny antsoina azy hoe valirombo ny valomarsa. Raha valirombo zegny raha efa nisy taloha dia zay nisy valiny ny androany ary ampiseho koa mahavehivavy ny Fitefa antoka ny fampandrosoana zay slogan zay ny fanjakana hoe vehivavy mahefa no antoko ny fampandrosoana. Zay ny antony nanaovana niany etsika androany. Nio le fisehony any ty isaka district nisy solon-tegna ny vehivavy 3 amin'ny mahazanaky ny faritra Antsiranana azy dia tonga teto ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta mahafaly solona andrasana Olivier nampahatsiahy ny adidy amanandraikitry ny vehivavy manomboka eo amin'ny fianakaviany fiarahamonina ka hatramin'ny fampandrosoana entiny izy ireo eo anivon'ny firenena. Mirary anareo koa vita be amin'ny firenena satria zegny ny ilaigny zegny viavy mandraindraikitry amin'ny tokantrano fiarahamonina amin'ny firenena kimino sy magnategna zafa tsy ho latsa-danja amin'izegny zegny atsika magnangy ny Fitefa magnangy ny faritany Antsiranana zegny. Misy dika ny etsika ataonareo ny an'ity mamomba anareo ary anaogna anareo amin'ny fomba jiaby zegny zay zegny indrindra ny fitondram-panjakana ny olona agnatin'ny fitondram-panjakana zegny agnatin'ny faritany igny aza misalasala atsika fa mifagnampy atsika. Nisy ray minitra fahanginana tamin'ny fanombohan'ny lanonana ho fahatsiarovana ireo namoiny ainy sy traboina tany amin'ny faritry Diana sy Sava tamin'ny rivo-doza farany teo.